Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'izao resy fotoana izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo. Ho aminao sy ny ankohonanao izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity ny tompony hitahantsika rehetra ary anisoantsika rehetra ihany koa anatin'izany rehetra izany. Ny mpanompokeliny Tompo apôstôly Andreasy no miaraka amintsika eto anatin'ity fandarana manokana ity. Asiako ampihavana ianao hiaraka amiko hatramin'ny farany anatin'izao mivavaka izao satria fotoana lehibe sy goavana ny takan'izao hifanohanana sy hifanapitsika rehetra ao anatin'izao fiainana mandalo izao zany dia misy manantena fa efa maro ihany isika no nanehoan'ny tompony voninahiny tao anatin'izay fotoana niarahantsika teto andro maromaro izay ary na izay mpanompon'Andriamanitra koa ary dia mahare mihitsy hoe misy olona ahafahan'ny tompo ao anatin'ireny vavaka ireny, misy olona mandray fiovana, misy olona mandray fanafahana tanteraka, fanasitranana ka dia averina amin'ireny ihany moa zany ny haja sy ny voninahitra izany. Androantsika dia hitohy hatrany ao anatin'izay vavaka izay ka dia atsaika anao hiaraka hivavaka amiko androany ho fanampiko anao manokana ary za mahare mihitsy hoe misy olona tena miandrandra fanafahana any anatin'ny tokantrano any misy olona tena miandrandra famonjena dia tonga ny tenanay ankehitriny tanteraka an'izay programan'Andriamanitra izay hanafahana antsika rehetra izay mahatsapa favoageja izany. Ny fandaram-potoana moa dia tsara ihany ampahafantarina antsika fa efa atomotra ny fetin'ny fanadiovana izay ho tanterahantsika manomboka ny 4 ny volana desambra ho avy zao any zona Tanànamasina Moramanga no anatanterantsika azy dia efa mila miomana zany tsika satria fotoana lehibe indray io zany hoe anatrehan'i Jehovah hiakarantsika eny amin'ny fitoerana masina ka mino fa hiasan'ny tompo ao anatin'izay. Ny toromarika moa araka ny efa hentsika ireny dia hoe tsy misy ny fanangonana volan-tsakafo fa ny isa-tokantrano na ny groupe rehetrarehetra no mitambatra dia manao cotisation sakafo arakarak'izay fahaizantsika mandamina io zany mba hanesorana ny vesatra rehefa tonga ny fety tahaka an'ireny zany amintsika izany. Tsy manina fa tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny vavaka délivrance ny tenako ho fanampianantsika rehetra. Asaika anao hiaraka hivavaka amiko amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mbola afaka mivavaka eto anatrehanao ty androanyity Tompo. Andriamanitra velona mandrakizay ianao, mahay ny zavatra rehetra. Tompony hery sy ny fahefana ianao Tompo, mendrika asandratra manokana, mendrika omena voninahitra. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Saotrany amin'ity fotoana ity mbola ahafahako mivavaka eto anatrehanao androany. Saotrany amin'izao fotoana izao nanomezanao hery ahafahako mivavaka ho an'ireto olona ireto. Omeko voninahitra manokana ianao ao anatin'izany Tompo malalaka. Saotrany amin'ny fiarovanao anay tamin'ny ratsy rehetra, fiarovanao anay tamin'ny loza, fiarovanao anay tamin'ny aretina, ireo zavatra tsy araka ny sitraponao rehetra. Dia narovanao izahay Tompo tsy ho tratran'izany rehetrarehetra. Noho ny fahasoavanao sy ny famondraponao ka dia mankasitraka fenanao tanteraka amin'ity androany ity Tompo. Manome voninahitra, saotrany amin'ny fanafahana izay efa nataonao tamin'ny isam-batan'olona izay maheno ny fandaharana ankehitriny. Mino fa betsaka ny olona efa nafahanao Tompo ka dia misaotrany amin'ny fanampianao anatin'izany. Mankasitraka fenanao tanteraka androany Tompo. Manome voninahitra ny anavanao ry ilay Andriamanitra izatrizay ka ho mandrakizay misy andrata eto amin'ity fotoana ity ianao. Aoka hiseho eto ny herinao sy ny voninahitra ao Tompo. Aoka hiseho eto ny falebiazanao androany. Aoka ho tsapany tsiraray avy eto mihitsy fa miasa ianao Andriamanitra ary maneho ny voninahitra ao aminay tsiraray avy. Saotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Androany ihany koa Tompo dia mangataka aminao androany. Ny fanatrehanao, aoka ianao hanatrika anay amin'ny fahafenoana anatin'izao fotoana izao. Manatrehanay amin'ny kely sy amin'ny losotrao lehibe Tompo malalaka. Manatrehanay amin'ny famonjena sy amin'ny famondram-po ny fiadanana avy aminao. Aoka ho feno anao ty fotoana ity androany Jesosy malalaka. Aoka ho feno ny fanatrehanao manokana mihitsy izao fotoana izao. Fa mila anao izay Jesosy mila ny famanginao izay, mila ny fanatrehanao izay, mila ny kasitro manokana izay androany. Aoka ianao hanatrika anay eto amin'izao fotoana izao Tompo malalaka. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao manatrehanay amin'ny fahafenoana Tompo. Aoka ho feno ny fanatrehanao izao fotoana izao.
ho voakasika ao avokoa amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ny marary rehetra, ny manana olana rehetra dia iseho ny vony nahitra ao tompo malalako androany. Halleloia. Saotranao aho, saotrany amin'ny fitiavana tompo, manatrehana eto ianao androany, fenoy anao ity fotoana ity, fenoy anao ny segondra anay, azavelanao maimaina ny fanahy, fa ka mba hisy famelobelomana avy aminao hatrany tompo, ameno anay. Hiasa ato anatinay ianao, haneo ny vony nahitra ao aminay tsirainay avy ianao. Jesosy malalo, aoka ho anatrika anay, amangy anay eto ianao androany tompo. Matoky anao tanteraka fa miasa ianao. Maneho ny voninahitra ao aminay eto androany. Saotranao tanteraka amin'izao fotoana izao tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miboninahitra tanteraka ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Saotranao androany. Saotrany amin'ny fitiavanao androany. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Androany ihany koa dia mangataka ny famindraponao tompo. Mamindra fo aminay ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Na inona na diso anay teo anatrihanao tompo dia hifonana izany androany. Fona aminao tompo malalaka ary mifona ho an'reto mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ireto. Fonana ny tsy fahatanterahana rehetra tompo. Na inona zavatra nahadiso anay teo anatrihanao dia hifonana eto anatrihanao zany ankehitriny. Mangataka eto anatrihanao tanteraka amin'izao fotoana izao tompo. Aoka ianao mba hamindra fo aminay amin'izao fotoana izao Jesosy malalaka. Fa afaka eto anatrihanao tanteraka androany Jesosy aho. Mila ny fanatrehanao tanteraka eto amin'ity androany ity. Hitondra famelan-keloka, hitondra famindrapo anay. Aoka ianao hamindra fo tanteraka amin'izao fotoana izao. Hamela heloka ny amin'ny tsy fahatanterahany tsirainay avy. Ninona diso, ninona miteraka olana eo amin'ny fiainanay. Ireo karazana fahotana sy faharatsiana rehetra mety miteraka hevitra mampisaraka anay aminao. Tsy ahitana itavanao, manamaimaina ny ara-panahy, mitondra sakana eo amin'ny fiainanay. Hifonana eto anatenao zany. Jesosy malalo, mba hiantao re tompo malalako androany. Mamela heloka, mamindra fo androany, mba henony antsoantso ny ty mpanombokelinao ty tompo. Ekena fa tsy mendrika izahay. Olombelona mitafinofo sy ray izahay tompo. Mety diso izahay. Mamindra fo tompo malalaka. Mamela heloka amin'izao fotoana izao. Azavelanao irery izahay. Aokenao hamindra fo aminay tsirairay avy amin'izao fotoana izao tompo. Mino fa miasa ianao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hivavaka ho antsika rehetra anatin-tokantranony amin'izao rasy fotoana izao. Apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao raha ohatra ka marary ianao. Apetrao eo ambony lohanao kosa ny tananao raha ohatra ka manana olana ianao dia hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Andriamanitra velona mandrakizay ianao. Hitanao reto olona ireto tompo. Tsy misy miafina aminao ny fiainan'izy ireo. Fa miarihary eo anatrihanao tompo malalako. Mangataka aminao tanteraka androany ny rahanao hikorina ao anatiny. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mameno azy tanteraka ny rahanao tompo. Mandrakotra azy ny rahanao Jesosy. Androany dia mandidy an'ireo karazana fanahy ratsy rehetrarehetra. Ireo fanahy ratsy mampahory azy. Ireo fanahy ratsy mitondra fahavesarana eo amin'ny fiainana. Ireo fanahy mitondra fahakiviana sy fiverenan-dalana rehetra. Roako amin'ny anarana Jesosy avy any Nazareta. Za mandidy anao Satana miala amin'ny lehilahy sy vavy io. Kara ny fanahy matotra rehetra. Tsy manam-pahefana ny fanahy famisaviana rehetra. Fanahy famisaviana. Fanahy famisaviana. Miala anatin'ny lehilahy sy vavy io. Miala anatin'ny lehilahy sy vavy io fanahy famisaviana. Roako amin'ny anarana Jesosy avy any Nazareta. Toroko amin'ny afo fanemasina. Kara amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina tsy manam-pahefana ianao Satana androany. Mandidy anao Satana miala ny hery famisaviana rehetra. Miala ny fanahana démonie. Fanahy mamatotra, fanahy manandeha, fanahy mampahory azy. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Torana amin'ny afo fanemasina. Kara amin'ny anaran'i Jesosy. Kara ianao Satana androany. Tsy ambinina tsy manam-pahefana ianao amin'izao fotoana izao. Lasanao voaka Satana androany. Lasanao miala amin'ny lehilahy sy vavy io. Miala daholo fanahy famisaviana.
fanany famosavina mitondra aretina, fanany famosavina mitondra fikorotana tokantrano, fikorotanana asy, roako amin'ny anarany Jesosy avy a Nazareta, toroko amin'ny afofany masina, tsy manam-pahefanany herin'ny maizina, lasa anao mivoaka Satana, lasa ianao miala ny anaran'i Jesosy, miala ito ianao Satana androany, miala amin'ny anaran'i Jesosy tompo, miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy mijanona na ray ary, tsisy mijanona na ray ary, levina amin'ny anaran'i Jesosy, tiala amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, toroko amin'ny afofany masina, ozona avy any amin'ny ray aman-dreniny, ozona avy amin'ny razambe, mandidy an'izany androany mivoaka, mandidy an'izany amin'ny voaka, voaka daholo ny ozona, miala ny ozona, tiala ny ozona, ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta, tsy manam-pahefanany asan'ny devony Satana rehetra, ny rahan'i Jesosy mikorina anatin'ireto olona reto. Jesosy ho afao izy reto androany, afao izy reto androany, afao izy reto androany, sitrano amin'ny aretina izy tompo, afao amin'ny olana mahazo azy izy, angatahako ianao hiditsantsetra manokana ho an'ireto olona ireto, hitondra fanafana ho azy ianao, anafaka azy amina geja, anafaka azy amin'ny asana devony Satana ianao tompo malala, mangataka eto anatrehana anao tanteraka amin'izao fotoana izao. O Jesosy, afao izy reto androany, afao izy reto tompo, afao izy reto, ny marary ho sitranonao, ireo manana olana ovanao, ary mivavaka manokana ho an'ny fanahany izy reto, ampahirezo ny fanahany, aoka isery avy aminao androany, hikorina ao anatiny izy ireo. Jesosy malalo, hitondra hery ho an'ny fanahany indray, hitondra famelobelomana ho an'ny fanahany indray, hitondra tanjaka ho an'ny fanahany indray, feno hery avy aminao izahay tompo, ary ho tsaeto ny herinao, hitondra hery vaovao, hitondra tanjaka vaovao, tia hery ara-pana zahay, tia vita ny asanao zahay, tia andresy fahotana izahay, tia andresy fahalemena izahay, dia andresy fahazaranatsy izahay, aoka isery avy aminao. Jesosy malala, ameno anay eto amin'ity androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Feno izay tompo malalako androany, feno hery avy aminao ny fananay, mila anao loatra izahay tompo, afao reto olona reto androany, matoky afa miasa ianao tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Maneho ny voninahitra ao aminay ianao, manafaka an'ireto olona reto ianao, ataontsika rehetra mba hisaotra ny tompo ao anatin'izay vavaka somary toko hoe fohifohy ihany, fa misaora sahady an'Andriamanitra fa nanafaka atsika. Saotra tompo fa manafaka ianao, saotrany amin'ny fanasitrana omenao anay, saotrany amin'ny famelobelomam-panahy, saotrany amin'ny tanjaka sy ny famondrapo omenao anay, memoninahitra tanteraka ianao amin'izao fotoana izao tompo, misandrata amin'ny hafa indrindra. Saotranao nizaniza afaka teto tompo, teo voninahitra ao reriany zany rehetrarehetra zany, voninahitra ao anao reriany zany rehetrarehetra zany, ka dia isaorako anao tanteraka zany rehetra. Beka anao ny voninahitra amin'izao fotoana izao tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, izay no azoko naroso aloha tamin'ity androany ity, inao fa na dia somary fohifohy ary zay vavaka izay, miampy ny finoanao dia isy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainanao zany. Raha ohatra ka mila fifandraisana amiko manokana ianao, ohatra antsika izao efa maromaro tsika nivelany avy any fandray, dia misy taona mety hoe miantso tsika tsy voaray, fa miezaka mandray ny appel antsika foana, afaka mandefa SMS ianao hoe afaka miantso hoe za apostôly afaka zao orana zao minitra, afahako mandaram-potoana, satria indraindray za eo am-piasana no miantso tsika dia indraindray tsy voaray le izy, indrindra ho antsika rehetra nivelany any moa zany mazava ho azy, na tsika efa Madagasikara ihany koa zany, afaka mandefa SMS ianao dia valiko rehefa avy eo afaka miantso ianao na ohatra zany. Raha tia ifandray amiko manokana dia afaka miantso an'ireto lalana ireto, ny 032 56 443 48, 032 56 443 48, na ny 033 91 711 66, 033 91 766, farany ny 034 92 543 76, 034 92 543 76. Io ny lalana ahafahana mifandray amiko, ny mpanomboken'ny tompo apôstôly Andreasy ihany niaraka tamintsika teto tamin'ity anio ity, azo adinany koa fotoam-bavaka atsika ny alarobia avy zao, fotoana lehibe ihany koa io manomboka amin'ny ray ora tolakandro, anasako atsika rehetra tsy akanavaka, mino fa ny voninahiny amintsika foana tompo anatin'izany fotoana rehetra izany. Zay no azoko ambara eto, fa dia raha raha sosiny tsara ho anareo ny tenako, ny tompony hitantsika rehetra samy mahereza daholo.